Falmeravantsika rehetrarehetra indray Priscilla namany GOSIC efa hatramin'ny ela mankasitraka anareo ny amin'ny fanasana anao an'ity vidéo ity te hisaotra an'Andriamanitra satria opportunité indray izao ahafahana mizara ny hatsaran'Andriamanitra, ahafahana ihany koa mampita ny fahalalana ataoko hoe na ny traikefa izay mety hoe tsy tena be dia be fa mety hoe kely mbola mihoatra an'izany ny zavatra tokony ho hita fa tsy manakana ny mizara nefa izany. Dia tonga soa nareo amin'ity session anankiray ity hiresakantsika momba ny Fiainam-bavaka, momba ny resaka vavaka, momba ny resaka fifandraisana amin'Andriamanitra. Izay ny lohahevitrantsika androany dia faly hitondra an'izay lohahevitra izay araka aminareo androany dia mino aho hoe handray ianareo, mino aho hoe hatakatra zavatra maro ianareo ary mino aho hoe hamono zavatra any anatinareo koa ity vidéo ity raha ohatra ka hoe natoritory na ohatra hoe nisy zavatra tsy mazava ihany koa dia mino aho hoe hamono zavatra vaovao any anatinareo ity vidéo ity fa ambonin'izany rehetrarehetra izany mino aho hoe hampiatra ny zavatra voarainao ianao androany ary tsy hoe hijanona fahalalana fotsiny fa ny vavaka ataoko dia ankoatra ny mahafalalana anazy miditra ao anatin'ny loha ilay izy fa nefa midina any anatin'ny fonao ihany koa ahafahanao manompo an'Andriamanitra bebe kokoa, ahafahanao mity an'Andriamanitra misimisy kokoa. Dia hiaraka hivavaka isika anombohana an'izao fotoana izao tena hoe hametraka hametraka anao ihany koa eo am-pelatanan'Andriamanitra ahafahanao mandray ary ahafahako koa ho fidèle ny amin'ny zavatra izay napetrak'Andriamanitra tato anatin'ny foko. Hivavaka isika ary. Raha mankasitraka anao indray izahay ny amin'ity androany ity. Misaotra fa ianao Andriamanitra dia manana plan ho anay ary misaotra fa ny fanatrehanao dia azony rehetra atonona accessible ho an'ny olona rehetra ianao. Mankasitraka ny amin'ny herinao izay hiasa amin'ny alalan'ity vidéo ity. Misaotra ny amin'ny fanahinao izay miara-miasa ao anatin'izao fampianarana izao. Misaotra ny amin'ny fanahinao izay mampianatra, mananatra, manitsy. Misaotra ny amin'ny teninao izay ho fampahirezana, ho fanitsiana izay diso, ho fananganana anay, manome fiainana anay satria ny teninao dia fanahy sy fiainana. Mankasitraka anao izay Andriamanitra, mankasitraka ny herinao izay, mankasitraka ny fanatrehanao Jesosy Kristy. Misaotra fanahy-masina, mi-inspiré, misaotra anao, mitarika, misaotra mampianatra indray ianao androany dia mankasitraka ny amin'izany rehetra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen. Amen. Hiresaka momba ny fiainam-bavaka isika, nizaraiko anankiroa ity vidéo ity hiresaka manodidina ny fiainam-bavaka isika dia any amin'ny tapany faharoa isika hiresaka kokoa momba ny resaka pratika hoe ahoana ny fomba ampiarako an'izany ao anatin'ny fiainako. Dia ity 30 minutes voalohany ity na ity 30 minitra voalohany ity tena hoe hanao fampidirana isika dia hamantatra isika ny tontolon'ny vavaka, ny tontolon'ny fiainam-bavaka dia ao aorianan'izay anatina vidéo anankiray hafa isika hianatra misimisy kokoa momba ny hoe ahoana raha ny fomba ananako fiainam-bavaka, ahoana ny fomba ataoko raha te hampiatra ao anatin'izay rehetra izay. Dia ao anatin'ilay izy matoa ianao izany manatrika an'ity vidéo ity dia misy hetaheta manokana any anatinao. Te halala misimisy kokoa an'Andriamanitra ianao, te hankatoha an'Andriamanitra ianao, te handeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia hiresaka kely ahako izany misy ny thème izay efa nijerenareo tao alohan'ity raha nijery ny programanareo dia niresaka nareo momba ny fitiavan'Andriamanitra. Dia tao anatin'izay ny lohahevitra faharoa koa niresaka momba ny famakiana baiboly, ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra raha ny marimarina kokoa, izany hoe ny famantarana sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra na koa ny fiainonan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Dia ankoatran'izay misy ny lohahevitra fahatelo izay mahakasika ny famonjena izay nataon'i Kristy ho anao, ho anahy teo amin'ny hazo fijaliana. Dia inoko fareo efa nandray zavatra be dia be ianao tao anatin'izay, efa mino hoe efa nisy nampiarinao koa tao anatin'izay. Tena tiako averina foana hoe ny fampiarana no mahazava-dehibe ny fampianarana toy izao satria raha ohatra ka tsy mampiatra ianao, raha ohatra ka mahalala fotsiny, raha mahafantatra fotsiny
dia tsy misy dikany eo amin'ny fiainantsika fa ny fampiarana no ahafahantsika mitombo, ny fampiarana no ahafahantsika tena miaina an'izy ary tena mampisy fiantraikany an'izany eo amin'ny fiainantsika tsirairay. Ny kristianina rehetra, ny zanak'Andriamanitra rehetra dia samy te hanana fiainam-bavaka tsara, fiainam-bavaka milamina, fiainam-bavaka ahafahany mihaona amin'Andriamanitra. Fa tena vitsy ny kristianina, ny zanak'Andriamanitra ny tena mahatakatra hoe ohatry ny ahoana ny ahafahana mifandray amin'Andriamanitra, ohatry ny ahoana ny ahafahana manana fiainam-bavaka matotra, fiainam-bavaka ataontsika hoe constant, fiainam-bavaka araka ny sitrapon'Andriamanitra. Maria Netona moa izany rehefa miresakantsika ny fitiavan'Andriamanitra dia matoantsika asain'Andriamanitra mivavaka, matoantsika ampirisihana anana fiainam-bavaka dia azo antoka fa tena hoe manan-danja ny fiainam-bavaka eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra, manan-danja eo amin'ny fiainako ny fiainam-bavaka, manan-danja eo amin'ny fiainanao ny fiainam-bavaka. Ilaiko ary ilainao ny manana fiainam-bavaka. Ahoana ary izany? Fa maninona isika ny mila fiainam-bavaka? Inona ny atao hoe vavaka? Iza ny tokony hivavaka? Rehefa inona ny tokony hivavaka? Ohatry ny ahoana ny fomba mivavaka? Misy karazany ve ny vavaka? Ho resahantsika androany daholo izay rehetrarehetra izay. Raha ny tontolon'ny vavaka manokana tena ngeza be, tena be dia be ny azo resahana. Ary na hiresaka 3 andro aza isika dia misy resahana foana ny amin'ny resaka fiainam-bavaka. Fa izao ny angatahako aminao ary ny vavaka ataoko dia izay voarainao androany nefa dia ampiarinao, izay voarainao androany dia ampidirinao ao anatin'ny fiainanao, izay voarainao androany dia ataonao izay ahitana azy miantraika eo amin'ny fiainanao ary ataonao izay hitrandrahana anazy ihany koa. Mety misy zavatra maromaro vitsivitsy omeko anao eto androany fa ny tena important dia anao mampiatra ary mitrandraka ihany koa ny zavatra rehetra izay holazaiko anao androany. Raha miresaka momba ny vavaka dia raha saintsika hoe manao définition ny vavaka dia matetika ny ataontsika hoe vavaka dia hoe fifandraisana amin'Andriamanitra na resaka atao amin'Andriamanitra. Tsy diso izay satria izay ny ahafantarantsika ny atao hoe vavaka. Fa ny vavaka dia tena hoe etapy anankiray izay hoe fifandraisana amin'Andriamanitra izay. Misy teny ao anatin'ny Baiboly miteny hoe fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva isika ka tsy reraka. Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Ao anatin'izay dia hitantsika fa ny vavaka izany dia tena hoe atao mandrakariva, atao amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, amin'ny circonstance rehetrarehetra, tsy misafidy taona ihany koa, tsy misafidy hoe firy taona ianao na aiza ianao mipetraka na ohatran'izany, fa ao anatin'ny vavaka nefa tena misy harena ngeza be. Maninona ary tsika no asaina mivavaka? Maninona tsika no ampirisihana mivavaka? Ny olona rehetra dia manana antom-pisiana. Ny antony voalohany dia hifandray amin'ny Andriamanitra, tena ny foronina ho an'izay tsika. Misy ten'Andriamanitra miteny ao amin'ny Isaïe 43:21 hoe le peuple que j'ai formé publiera mes louanges, hoe izao olona no foroniko ho izao no hanambara ny fiterana. Ny ao anatin'ny vavaka en fait rehefa mifandray amin'Andriamanitra tsika dia ao no anatin'ny tontolon'ny vavaka tena tontolo ahafahantsika mandray ny sitrapon'Andriamanitra. Mba ahafantarantsika an'Andriamanitra dia mila ny tenin'Andriamanitra tsika. Ny tenin'Andriamanitra moa dia hoe Andriamanitra miresaka amintsika. Ny vavaka dia dialogue ihany koa, fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Rehefa resahana ny vavaka, matetika tsika rehefa mahita olona mivavaka, hiditra anatina pratika kely ataoko parenthèse kely, matetika tsika rehefa mivavaka misy fotoana mety za tsy izalo, mety ho ianao, mety olon-kafa, misy fotoana tsika ataontsika hoe za taloha rehefa tonga anaty fotoana ny vavaka, ohatra hoe hanokana fotoana androany hivavaka mandritra ny 30 minitra na mandritra ny adiny iray, dia tonga ianao anaty vavaka dia miteny ianao nandritra ny 30 minitra. Fa ny vavaka dia fifandraisana, fifanakalozana raha ny marimarina kokoa, fifanakalozana ianao sy Andriamanitra mifanakalo, mifampiresaka. Ataovy ohatry ny ao anatina trano anankiray, matetika ny vavaka tsy nataontsika ohatry ny hoe formel be loatra na nataontsika religieux be loatra ny vavaka dia lasa amin'ny fotoana sasany izany tsika tsy mivavaka fa ohatry ny hoe zahako isan'andro
amin'ny 5 hatramin'ny 9 no mivavaka, afaka miteny an'izay ny olona anankiray. Dia amin'ny 5 hatramin'ny 9 izy izany mivavaka, dia amin'ny fotoana ambiny rehetra ao anatin'ny journée izy izany tsy mivavaka. Nefa hozy ny ten'Andriamanitra hoe tsy mety, tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Izay izany izao dia efa point anankiray. Esoriko kely ilay hevitra ao anatinao ilay mieritreritra hoe nivavaka dia fotoana anankiray ihany na nivavaka dia ao anatina carré anankiray dia ankoatran'io izany tsy mivavaka. Eritrereto tsara fa ny tenin'Andriamanitra miteny hoe mivavaka mandrakariva. Hozy ny tenin'Andriamanitra hoe prier en tout temps, prier sans cesse. Les prier sans cesse dia ny dikan'izay dia ino mazava be amintsika tsy ankiato na hoe aza mitsahatra mivavaka. Izay raha adika hoe prier sans cesse na hoe mivavaha mandrakariva na hoe aza mitsahatra mivavaka mihitsy ianao, izany hoe amin'ny fotoana rehetra eny ka na matory aza dia ao anatin'ny vavaka. Amin'ny tapany faharoa resaka mombana témoignage ny zavatra niainako mahakasika ny vavaka, ary raha maheno anahy nareo mizara eto aza eritreretina hoe efa tapitrohatra be Priscilla any amin'ny resaka vavaka fa tsy izay. Ato anatiko tena mbola mino hoe be dia be ny zavatra tokony mbola ianarako mahakasika ny vavaka, fa izay hoe izay traikefa kely azoko, izay traikefa nianarako no zaraiko aminareo, ary fiainana no zarainy satria tsisy afaka manome izay zavatra tsy ananany, dia izay zavatra niainako no zaraiko aminareo. Tsika manana antom-pisina, antony anankiray mila hivavahantsika dia isika manana antom-pisina izay. Rehefa namorona antsika Andriamanitra dia noforoiny niaraka tamin'ny antom-pisina tsika, ohatran'ny hoe nateraka ianao dia nalefany tao anatinao tao ny antom-pisinao, misy programa ao anatinao ao, ary io programa io amin'ny alalan'Andriamanitra ihany sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra no ahafahanao déclencher an'io programa io, izany hoe misy potentiel napetrak'Andriamanitra aty anatintsika sy ianao, dia amin'ny alalan'ny vavaka no ahafahan'Andriamanitra mitarika anao makany amin'ny destiné na makany amin'ilay anjara voatendry izay no manin'Andriamanitra ho anao. Ohatran'izay koa za, tsika sy ianao izany raha tsy mivavaka dia tsy hitantsika ny lalana alehantsika ao anatin'ny iray andro, ao anatin'ny iray minitra, ao anatin'ny herintaona, ao anatin'ny 10 taona, fa tsy maintsy mila mivavaka itsika sy ianao. Hijery kely tsika amin'ny Efesiana 2:2-10. Mety efa be dia be amintsika no mahay an'ity andinin-tsoratra masina ity, fa hovakiantsika kely ialako tsiny teny aloha fa teny frantsay ny fandinihako baiboly, dia teny frantsay ny amakiako azy, fa tonga dia adikako eo amin'ny teny gasy dia tonga dia voaraintsika izy amin'izay fotoana izay. Efesiana 2:2-10. Hozy izy hoe car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Resaka pratique. Isika izany rehefa niforonina, za sy ianao rehefa niforonina dia niforonina anao asa tsara. Misy asa niforon'Andriamanitra ao anahy izay efa fantatr'Andriamanitra fa programa napetrany ato anatiko, dia rehefa miaina aty ambonin'ny tany dia manatanteraka an'io asa io. Misy asa niforon'Andriamanitra ao anao izay teneny hoe bonnes œuvres, asa tsara. Niforonina ao anahy asa tsara hozy isika, niforonina tao amin'ny Jesosy Kristy tsika, tao amin'ny Jesosy Kristy namoronana antsika, dia nomanin'Andriamanitra mialoha ireo asa tsara ireo Dieu a préparé d'avance. Bonnes œuvres hozy izy qui sont préparées d'avance. Na mbola tsy teraka azy tsika sy ianao dia efa nomanin'Andriamanitra ho an'izay. Na mbola tsy teto amin'izao tontolo izao ary tsika sy ianao dia efa nomanin'Andriamanitra izay asa tsara izay. Ao amin'ny Efesiana voalohany toko voalohany Efesiana toko voalohany 4 miteny an'izao: en lui, en Christ izany, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Mialoha nanomboan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, mialoha n'Andriamanitra namorona ny zavatra rehetra, dia efa tao an-tsainy za sy ianao, ary nisafidiantsika hiaraka aminy. Efa nisafidy antsika izy dia ireo asa tsara ireo nefany izy efa nametraka andreo efa ela, fa ilaintsika ny mivavaka ahafahantsika manatanteraka an'izay. Ny vavaka ihany no ahafahana tonga amin'ny antom-pisian'olona anankiray. Ao anatin'ny betsaka ny olona
mivavaka satria matahotra. Ary ianao inona ny antony mampivavaka anao? Mivavaka ve ianao satria tianao no miresaka amin'Andriamanitra? Mivavaka ve ianao satria misy zavatra ilainao be? Misy olona rehefa misy zavatra ilainy be mihitsy dia izay izy vao mifadianana izany. Nefa fifadikanana ao anatin'ny vie de prière tokony hananany olona tsirairay avy. Dia misy exemple-na olona anankiroa ity. Ataontsika hoe rakoto sy rasoa. I rakoto tena tsy mba mivavaka mihitsy, fa rasoa tena tia mivavaka. Matetika moa vehivavy tia mivavaka fa lasa ho azy le exemple-na anarana. Rakoto tsy mpivavaka, tena mivavaka any am-piangonana, samy ao am-piangonana izy fa tsy manana fiainam-bavaka. Rasoa na tsy apresiana izy dia mivavaka ary ny ao anatiny tena te hivavaka foana. Misy an'ilay teny ao Matthieu 9:7 angamba, na ao Matthieu 9:7 resaka fanjakan'Andriamanitra, fa hoe milaza hoe rehefa mivavaka ianao dia arindriny ny tranonao dia Andriamanitra izay mamaly soa ao mangingina amaly soa anao ihany koa. Rehefa hidinao ny tranonao dia ao Andriamanitra, rehefa hidinao ny manodidina anao dia ao Andriamanitra mihaona aminao. Matthieu 9:7 hoe rehefa mivavaka ianao dia midira ao amin'ny efitranao dia arindriny ny varavarana fa ny rainao izay ao mangingina mahita anao, maheno anao ao mangingina dia amaly soa anao izy. Ny ao anatin'ny mivavaka dia misy valisoa. Toizako ilay exemple anankiroa teo. Rakoto rehefa sahirana ihany izy vao mivavaka, rehefa misy zavatra manahirana anazy izy vao mivavaka, fa rasoa tena tiany ny mifandray amin'Andriamanitra. Dia izay nanontaniako anao teo hoe ianao ve rehefa inona ianao no mivavaka? Rehefa matahotra ve ianao vao mivavaka? Rehefa misy zavatra manahirana anao, rehefa tena misy kion-dalana be amin'ny fiainana ve ianao vao mivavaka? Fa ny ahitanao ny destiny anao dia ianao mivavaka mandrakariva ka tsy reraka anefa. Dia izao natara rakoto sy rasoa dia ohatran'izao. Tonga isan'andro rakoto sy rasoa samy mandeha fotoam-bavaka, samy mitovy, samy mpiandraikitra ao am-piangonana zareo ireo. Fa indray andro ary naheno toriteny zareo ny toritenin'ny pasteur dia hozy izy ny pasteur hoe tandremo resaka momba ny resaka famisaviana izany ilay pasteur ny toriteny hoe eto am-bavaka hozy izy ny sakafonareo, fa misy fotoana hozy izy ny olona mpanao ratsy afaka manisy ratsy ao anatin'ny sakafonareo dia mety ahafaty anareo ny sakafo hoanareo, mety ho voampozina hozy izy anareo, fa anisan'ny antony ivavahana dia nanomboka teo dia mivavaka be mihitsy ny rakoto. Azonareo ve ilay tiako teneny? Fa rasoa efa mivavaka foana izy na tsy apresiana ary. Matetika tsika rehefa manana olana vao mivavaka. Matetika ny olona rehefa misy zavatra manahirana anazy izy vao mivavaka, fa izao ianao tsy ohatran'izany intsony, fa olona tia mifandray amin'Andriamanitra. Ary indrindra ny tranonao. Rehefa mandrindrina ny tranonao ianao dia avelao any ny olana, ny problemanao, ny telefonanao, ny matetika mantsy misy olona koa rehefa miditra anatina chambre de prière na hoe hivavaka izy dia ny telefona ny miaraka aminazy eo, fa ka izy mifandray amin'ny telefonany fa tsy mifandray amin'Andriamanitra, fa mino hoe tsy ohatran'izay ianao. Ao anatin'ny vavaka koa dia misy ny refiny ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny fanatrehan'Andriamanitra, Andriamanitra tena manerana, Andriamanitra amin'ny toerana rehetra araka ny fantatritsika, Andriamanitra omniprésent. Fa ny fanatrehan'Andriamanitra tsy miseho amin'ny fomba mitovy ho an'ny olona rehetrarehetra. Tena manasa anao hoe mangala fotoana, arindrino ny tranonao dia miresahana amin'Andriamanitra izay mahita anao mangingina. Ary tsy mila formule be ny resaka vavaka, tsy mila formule, fa ny fiainam-bavaka dia izao hanome la clé anankiray anareo ny fiainam-bavaka dia fiainana feno vavaka. Izay ny fiainam-bavaka izay. Ohatran'i Jesosy Kristy, jereo tsara fa Jesosy fo maraina izy mandeha mivavaka. Mbola tsy miposaka ny masoandro dia efa lasa izy mandeha mivavaka. Amin'ny fotoana rehetra Jesosy tena hitantsika hoe feno vavaka. Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva isika ka tsy reraka. Ny fiainam-bavaka aza mivavaka satria matahotra, aza mivavaka satria tsy hoe mino hoe tsy ianao koa ilay karazan'ilay olona hoe manompo an'Andriamanitra ianao satria matahotra afo be, fa raha ohatra ka tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra ka reconnaissant na hoe mankasitraka ianao an'Andriamanitra fa nanaovan'Andriamanitra zavatra lehibe dia mino hoe tsy ho anisan'ny olona ianao hoe hiangaviana vao mivavaka. Anatina fiangonana ohatra misy hoe andaontsika hiaraka hivavaka dia jereo tsara fa misy karazana olona tena entanina be mbola tsy mivavaka ihany.
satria tsy manan-danja aminazy Andriamanitra dia ny fiainam-bavakanao ny fiainanao dia endrika nataontsika hoe reflet taratry ny fiainam-bavakao foana ny fiainanao amin'ny ankapobeny. Inona ny ady lalovanao? Mandeha ve ny asanao? Ohatry ny ahoana ny fifandraisanao amin'ny olona? Ohatry ny ahoana ny fomba fifandraisanao amin'ny mpampiasanao? Ohatry ny ahoana ny fomba fitondranao ny mpiasanao? Fa taratry ny fiainam-bavakao daholo reny zavatra ireny. Dia aza mivavaka satria matahotra, aza mivavaka satria hoe mila zavatra, fa ny tena tadiavin'Andriamanitra amintsika sy ianao dia hoe tsika mandrindrina ny tranontsika dia ao amangintsika miresaka aminazy. Finona ny atao rehefa mivavaka? Miresaka. Dia ilay izy koa tsy hoe ho tantarainao, tsy ahoana ny fomba ilazako anazy hoe tsy resaka, tsy fotoana ny vaovao rehefa hoe mivavaka. Misy karazan'olona tellement tsy mivavaka izy dia rehefa tonga eo amin'Andriamanitra dia tena midécharge zavatra be dia be. Tena hoe miteny izy nandritra ny adiny iray dia lasa izy. Eritrereto ao anatina trano anankiray. Tsy possible aloha izany hoe zanak'Andriamanitra ao amin'ny tranon'Andriamanitra nefa tsy mivavaka. Eritrereto hoe misy dada ao anatina trano anankiray dia misy zanaka dia mipetraka anatina trano fa tsy mba miresaka mihitsy fa rehefa hiresaka ihany dia hoe mefre rofotra ny pataloha mila vidianana pataloha vaovao mba mesira kely azafady na hoe mila maka bulletin any am-pianarana hoe izay foana ny resaka fa tsy mba misy hoe safafy dada androany, inona ny vaovao, dia mba mifampiresaka dia nanahoana ny asan'ny dada androany. Azonareo fe ohatran'izay fifandraisana amin'Andriamanitra. Dia rehefa mivavaka koa tsy hoe ianao irery ny hiteny eo, tsy avelanao hiteny mihitsy ilay olona anankiray fa dialogue ilay izy fa tsy monologue. Voalohany hozy izy hoe tsy vaovao an-tsary ilay izy, tsy fotoanan'ny news akory hoe tonga ianao dia resaka amin'Andriamanitra hoe izany nisy an'izao tandroany dia nisy an'izao dia ianao izany mi-informer amin'Andriamanitra ny zavatra mazona. Efa fantatr'Andriamanitra ireny, efa fantany izany. Fa afaka manontany ianao hoe inona ny sitraponao tianao ataoko? Inona indray ny ataontsika androany? Tsy fantatro fa tiako tenenina hoe tsy filazam-baovao akory ny firesahana amin'Andriamanitra. Tsy hoe hitantara ianao hoe izao daholo nahazo anahy. Afaka atao izany, afaka atao tsy mandahan'izay, afaka atao izany fa tsy izay foana, tsy hitantara problème foana rehefa mihaona amin'Andriamanitra. Ao ve? Mino aho fa maharaka tsara nareo. Misy mpanompon'Andriamanitra anankiray izay tena mahafinaritra anahy ny fiainany dia ao anatin'ilay tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka izara kely aminareo frazy anankiray frazy fiteniny ahako. Hozy izy hoe je ne prie jamais plus d'une demi-heure mais je ne passe jamais une demi-heure sans prier. Mivavaka tsy ao anatin'ilay durée akory. Za misy fotoana izao mahavita adiny 3 mivavaka ao anatin'iray andro. Misy fotoana. Fa tsy any amin'ilay durée ilay izy. Sao dia mieritreritra hoe mila adiny 3 koa izany. Misy fotoana ako midy anatina chambre anankiray mihitsy dia ao ahako mandritra ny adiny 4 na mihoatra. Dia tsy izay kory ny tanjona. Satria misy olona indraindray mahita ny fiainam-bavaka ny olona izy dia ohatry ny hanenjika performance fa tsy izay ilay izy. Fa izao tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Ohatra ny olona iray trano atao hoe mijanona ao an-trano ianao sy ny dadanao dia miaraka eo nareo miara-miresaka, miara-manao zavatra. Ary misy fotoana ary indraindray zahako misy fotoana ao anatin'ny vavaka dia maka fotoana mangina. Tena hoe milona ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra fotsiny dia mihaino an'Andriamanitra, miandry an'Andriamanitra hiteny amiko. Dia rehefa mivavaka ataovy azonao antoka hoe miteny aminao ihany koa Andriamanitra. Ny karazana vavaka dia tena betsaka. Efa kely dia ho tapitra sahady ny 30 minutes antsika voalohany fa izao amaky kely an'ity verset anankiray ity Filipianina 4:4. Filipianina 4:4. Raha any aminao ny baibolinao dia tena manasa anao hoe ndao hiaraka hijery an'ilay izy. 4:4. Vakiko amin'ny teny frantsay dia ho azavaiko amin'ny teny gasy ihany izy rehefa avy eo. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Misy karazana ozy izy. Ampifantaro an'Andriamanitra ozy izy ny besoin-nareo. Efa fantany fa ianao
afaka mi-exprimer an'izany. Ty le teneniko teo hoe mivavaka rehetra nefa tsy hoe tsy vaovao an-tsary, tsy fampafantarana ny besoin-nao fa fifandraisana amin'Andriamanitra. Jesosy rehefa nandeha mivavaka rehefa maraina dia mifandray amin'Andriamanitra izy. Misy fotoana ianao mipase fotoana miaraka amin'Andriamanitra dia eo Andriamanitra amin'ireny manome directive anao. Misy karazany mivavaka, misy ny intercession, misy ny vavaka fiderana, misy ny vavaka fisaorana, eto misy ny supplication. Supplication zany tena hoe misupplier, misy vavaka fitarainana. Reny zany ny ampifantaranareo, ny ampifantarantsika an'Andriamanitra ny besoin-tsika. Dia ny action de grâce ihany koa. Ny action de grâce na hoe ny fisaorana. Dia hozy izy hoe et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Fa maninona moa tsika no mivavaka? Fa maninona tsika no mifandray amin'Andriamanitra? Isika dia ny zavatra iainantsika ao anatin'indray andro misy fotoana be dia be ny zavatra manahirana ny lohantsika. Dia misy fotoana tsika rehefa tsy mifandray amin'Andriamanitra dia misy ny tahotra, misy ny hatezerana. Fa ny antony ivavahantsika voalohany tsy ho an'Andriamanitra akory. Tsy Andriamanitra no mahazo aina voalohany mivavaka za sy ianao, fa isika ho antsika, ho an'ny fanaovanantsika, ho an'ny fanamboaranantsika no prisian'Andriamanitra antsika hivavaka. Dia ao anatin'izay hozy izy rehefa manao an'ireo karazana vavaka ireo isika dia la paix de Dieu hozy izy gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mivavaka zany isika mba hahafahana mitazona ny fontsika sy ny saintsika ao amin'i Jesosy Kristy. Izay ny antony voalohany. Izany hoe andraikitrao ny mihazona ny fonao sy ny sainao ao amin'i Jesosy Kristy. Taontsika no ny foronina dia aontsika no mitoetra. Ao ihany tsika no mahita ny mahisy azy atsika. Amen. Ie, ny objectif atsika amin'ny fiainana dia tsy ilay hoe hivavaka fa ny hanana fifandraisana amin'Andriamanitra. Dia ny ahafahana manana fifandraisana amin'Andriamanitra dia ny mivavaka. Misy olona mety hoe manao lery izy isaky ny amin'izao ny mivavaka tena tsara be izay. Fa ataovina azonao antoka hoe amin'ny fotoana rehetra na mandeha miantsena ianao dia miresaha amin'Andriamanitra. Na mandeha exerce koa ny tenanao hiaino an'Andriamanitra. Satria ao anatin'ny fiainona an'Andriamanitra efa resaka izay. Izany hoe mila connecté amin'ny fotoana rehetra amin'Andriamanitra. Tsika tsika ho connecté amin'Andriamanitra. Fa important be nefa ilay fotoana atokanao. Ohatra hoe isaky ny maraina, ohatra amin'ny 4 sasany hatramin'ny 9 ve ianao no mivavaka. Dia iny fotoana iny tena maka fotoana lavalava miaraka amin'Andriamanitra. Mihaino anazy, midera anazy, mankafy ny fanatrehany, manontany anazy, miprezente anazy ny ankohonanao, ny namanao, ny fiangonana, mitondra-bavaka firenena hafa ary misedifie ihany koa. Afaka mampahery ny tenanao ianao na manangana ny tenanao ihany koa rehefa mivavaka. Indrindra raha ohatra ka mivavaka en langue ianao na mivavaka amin'ny teny tsy fantatra dia mampahery ny tenanao ianao amin'ireny fotoana ireny. Dia izaho mangala fotoana. Anisan'ny etapy voalohany ahafahanao mamantatra an'Andriamanitra, ahafahanao manana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra dia manana fotoana raikitra aloha ianao. Rehefa nananao fotoana raikitra dia ankoatran'izay amin'ny fotoana rehetra na handeha tsena ianao, na manao lakozia ianao, na manasa lamba ianao, na eo ampiresahana amin'olona ary. Za misy fotoana eo ampiresahana amin'olona fa ny fanahiko miresaka amin'Andriamanitra. Dia izao ny condition voalohany ahafahanao miresaka amin'Andriamanitra dia ny fanahinao nateraka indray. Mila velona ny fanahinao, mila nateraka. Izay vao afaka miresaka aminazy. Tsy misy zazany ekibo hoe tonga dia miresaka amin'ity ivelany, miresaka amin'ny olona ity ivelany. Fa rehefa nateraka ianao dia afaka miresaka amin'Andriamanitra. Zahako taloha tamin'izaho mbola tsy nahalala an'Andriamanitra dia niditra tanatina groupe anankiray izay. Dia groupe nampihira izy io. Dia nahita ny tanora be dia be tao anatin'ilay groupe dia liana be tamin'ny fiainan'izareo satria hafa be zareo na fomba fivavaka zareo tena hafa mihitsy. Dia tamin'izay nanontany ilay namako hoe zavatra hafa kely any amin'ireto tanora reto. Dia hoy izy hoe zareo sisa manana fiainam-bavaka dia mamaky baiboly isan'andro sady mivavaka. Dia zahako tamin'izany fotoana izany nangeta ilay fiainan'zareo dia namaky baiboly isan'andro dia nianatra zavatra intellectuellement aloha izany. Fa mbola tsy nateraka indray tamin'izay. Dia tsy nisy zavatra voaray tamin'Andriamanitra. Tsy nisy fifandraisana mipetraka amin'Andriamanitra satria mbola
ataontsika hoe mbola maty ara-panahy, mbola ao anatina fahafatesana no miresaka. Misy teny izay any amin'ny salamy hoe ce ne sont pas les morts qui louent le Seigneur, ce sont pas les gens, tsy ny olona maty no mideran'Andriamanitra, tsy ny olona maty koa no mivavaka amin'Andriamanitra, fa ny olona velona. Inona atao hoe olona velona? Olona efa nanolotra ny fiainana an'i Jesosy Kristy, olona efa nateraka tao anatin'ny ankohonan'Andriamanitra, nateraka ny rano sy ny fanahy. Izay ny tenenin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy olona mahay mifandray amin'Andriamanitra raha tsy olona efa nateraka indray. Dia izao efa nateraka indray ve ianao? Izay aloha ny etapy voalohany, tena ataovy azo antoka hoe ao anatin'ny ankohonan'Andriamanitra aloha ianao. Resaka teo momba ny hoe inona moa izy ity? Olona ao anatina trano, misy dada dia misy zanaka, fa ohatran'izay mihitsy efa ao anatin'ny tranon'Andriamanitra ve ianao? Efa ao ve ianao? Fa raha ohatra ka mbola tsy izay dia omeko fotoana ianao hanolo-tena, dia sady izay koa ny hamaranako an'ity fizarana voalohany ity alohan'ny hanoizantsika amin'ny resaka pratika. Be dia be ny zavatra tiako nozaraina, fa izay aloha izany no afaka nozaraina mahakasika ny fampidirana amin'ny resaka vavaka, dia hiresaka côté pratikitsika rehefa avy eo hoe ahoana ny atao rehefa andamina amin'ny fotoana koa hanana fiainam-bavaka, ahoana ny tokony ataoko raha ohatra ka te hifandray amin'Andriamanitra, ahoana indray ny ataoko raha ohatra ka efa ilay manamely teny iny ihany efa tsy haiko ny manatona an'Andriamanitra, dia ahoana ny atao raha izaho indray no asaina mitarika vavaka? Ho resahantsika izay amin'ny côté pratika fa hivavaka isika. Dia manasa anao ako raha mbola tsy nataonao izay ilay manolo-tena ho an'Andriamanitra, tsotra kely izy, tsy formule ihany koa ilay izy, fa mibeba. Raha ny tena marina dia alao tsy tarihako ianao anaty vavaka, fa alao ianao mihitsy ny manatona an'Andriamanitra. Ny fanahy masina hozy izy no mandresy lahatra antsika ny amin'ny fahotana, dia miekeloka ianao anatrehan'Andriamanitra, dia tedavo Andriamanitra, izaho tena te hifandray aminao, te hahalala misy aminao Andriamanitra, dia misy eo amiko, révèle-toi à moi. Dia hivavaka ho anao amin'izao fotoana izao dia sady hivavaka hamaranana n'ity fizarana voalohany ity, dia mino hoe nandray zavatra ianao ampahany kely amin'ny zavatra nomaniko ny voazarako, fa mino hoe misy afaka ndraisinao tao anatin'izay ary misy afaka ampiarinao amin'ny fiainanao. Raha eo mankasitraka anao any amin'ny ny olona rehetra izay nanatrika an'ity fizarana ity, mivavaka Andriamanitra ao amin'ny fanahinao hikasika ny tsirairay avy. Mivavaka ny fanahinao hampiaiky heloka, hampiaiky fahotana, handresy lahatra hitondra anay ao amin'ny ankohonanao Andriamanitra. Mivavaka amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy, ianao hitondra ny fahazavana ao anatin'ny fony tsirairay ao, ka hisy olona ho ateraka indray androany ao anatin'ny ankohonanao. Satria ny tanjonay tokoa Andriamanitra dia tsy hoe ny hivavaka, fa ny hanana fifandraisana aminao. Ary raha ohatra ka ny vavaka ny lalana hifandraisana aminao, dia ataonay izany. Mankasitraka anao Andriamanitra, misaotra ny amin'ny herinao izay miasa ao anatin'ny fiainan'ny tsirairay avy, dia apetraka am-pelantananao ny tapany faharoan'izao afatra izao, ahafahanay mandray zato isan-jato avy aminao, ary aoka ny fanahinao masina hiasa anatin'ny fonay ao anatin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tahiana ny tsirairay Andriamanitra, aoka ny fiainam-bavaka ny tsirairay tena hiova manomboka eto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Eny ary izay ny fizarana voalohany mahakasika an'ity fizarana ity, dia anao ny tapany faharoa indray afaka fotoana fohy, fa mirary soanao dia Andriamanitra ombanao, Andriamanitra hisintona anao ary ny fanahy masina hampanakaiky anao an'Andriamanitra ao anatin'izay. Saotra ary, mandram-piola.